Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, pisatram telo arivo. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Ny sigaka no marodrefy napetraky ny CSI hijerenany fivoaran'ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena manomboka izao. Aravinao anatin'io ny vokatry ny ady amin'ny kolikoly avy amin'ny roa rafitra misehatra anatin'izany. Tanjona ny fampiasana ny marodrefy, anamorana ny fandraisana fanapahan-kevitra. Eo amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron any Paris ny 7 sy ny 9 jona ho avy izao ny filoha Andra Joelina. Isan'ny olona adinika eo amin'ny roa tota ny fampiresahana amin'ny fandefasana ny Philippe François sy Paul Rafanoarana. Voasarignitra amina raharaha fikasana anonga-panjakana teto amintsika. Afangadina ny fametrahana komisiona manokana andinika ireo gadra isitraka ny corvée extérieure na ireo karazan-tsazy ivelan'ny fonja manomboka izao. Nanjakan'ny kolikoly sy kabraraka izany ady izay ka antony tarika ny fampitsaharana azy, hoy ny ministra tompon'andraikitra. Niakatra ny tany ireo olona nandalo teny amin'ny hôpitaly CHUGRA nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pentecôte sy ny alatsinain'ny Pentecôte tamin'ity taona ity. Raha mitata amin'ny taona 2024. Any ivelany, miantso ireo mponina nantanteraka fihetsiketsehana i Ousmane Sonko izay nilaza tao anatin'ny tambazotra sosialina fa nalaina ankeriny ity farany no ny faneho-kevitra nataony momba ny fanoherana. Mifanehitra tamin'ny polisy ireo tanora mpanao fihetsiketsehana tany Dakar manoloan'izany. Ny andinindininy ireo avy hatrany ary. Talata fatelopolo ny volana May taona 2024 ankasitrana hatrany ny safidinao. Miara-dalàna amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao oro izao atena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia makasika ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara no ndeha anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Un système d'information intégré de la gouvernance et de l'anticorruption no marodrefy napetraka ny CSI. Ijerena ny fivoarany ady amin'ny kolikoly eto amin'ny tany sy ny firenena manomboka izao. Aravina ao anatiny io avokoa ireo vokatry ny ady amin'ny kolikoly avy amin'ireo rafitra rehetra misahana izay ady amin'ny kolikoly izay eto Madagasikara. Tanjona amin'ny fampiasana ny marodrefy ny anamorana ny fandraisana fanapahan-kevitra io ihany koa ny fametrahana drafitra vaovao mifandraika amin'ny fampiasana ny fivoaran'ny teknôlôjia eto Madagasikara. Samy manana ny tombana amin'ny fivoarany ady amin'ny kolikoly avokoa ireo rafitra miady amin'izany eto Madagasikara toy ny CSI, Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, ny Samifin, ny ARAI, Agence de recouvrement des avoirs illicites, ny Bionco ary ny CHAPAC na ny pôle anticorruption. Tsy mbola manana fitaovana raikitra andrefesana ny kolikoly eto Madagasikara ihany koa izy ireo ary tsy fantatra ny fivoarana izany. Manana atamberina andraikitra amin'ny lafiny ady amin'ny kolikoly ireo rafitra ireo. Antony nametrahany ny CSI ny volana Desambra 2024 ny SIGAC na ny système d'information intégré de la gouvernance et de l'anticorruption. Fitaovana izay ampivoatra ny singa famantarana ny fivoarany ady amin'ny kolikoly. Sengery zareo dia atreto dia tsy manana fitaovana ohatr'izany sika. Mianona fotsiny tsika amin'ny avoaka ny Transparency International izay isaorana azy fa atreto alohany azy dia perception ny refesana. Izany hoe ohatra ny fitsarana ivelany ihany ny zavatra misy amin'ny ady amin'ny kolikoly fa ny ataontsika kosa dia fijerevana avy ao anatiny amin'ny rafitra tsirairay avy miady amin'ny kolikoly tsy ireo rafitra anankidimy fantatsika ihany izany hoe ny Bionco, ny CSI, ny Samifin, ny ARAI ary ny PAC fa na ny ministera izay manana cellule anticorruption ihany koa dia ho jerevana hoe inona ny asa vitan'zareo, ahoana ny fandrosin'izany ary inona ny fiantraikan'izany eo amin'ny mpiserasera sy ny mpisehatra eny anivon'ireny ministera reny. Izay zany no jerevantsika ka. Akoatra ny fanampiana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, ny fametrahana drafitra vaovao mifanaraka amin'ny fivoarany teknôlôjia no andrasana amin'ny fametrahana ny marodrefy. Moa efa malala fa anisan'ny asan'ny CSI dia manao recommandation, conseil et appui.
zany hoe le manampy sy manolo-kevitra ireo sehatra rehetrarehetra eto anivon'ny firenena amin'ny fomba hitondrana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanjakana tsara tatana anticorruption et bonne gouvernance ka ny vaovao rehetrarehetra izay azo amin'ny fomba matianina ao anatin'io sigaka io dia entina anampiana ny fandraisana fanapa-kevitra. Tsika zao mahafantatra fa ny tetikady-pirenena iadina amin'ny kolikoly ampiaritsika amin'izao fotoana izao dia nanomboka tamin'ny 2024 ary miafara amin'ny 2024 amin'ny taona ho avy iny zany tsika dia efa manomana amin'ny fametrahana ny tetikady manaraka. Manomboka androany ary ifarana rampitso ny atrikasa no karakaran'ny CSI atrikasa izay hanampivondronana ireo rafitra miady amin'ny kolikoly rehetra sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny tetikasa. Fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany dia iona amin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron any Paris. Ny fafito sy ny fahasivy ny volana jona ho avy izao ny filoha Andry Rajoelina. Isan'ny lahadinika eo amin'ny rotonta ny fifampirarahana amin'ny fandefasana ny Philippe François sy Paul Rafanoarana izay voasariokotra amin'ny raharaha fikasana nonga mpanjakana teto amintsika ary mifonja enitsefa amin'izao fotoana izao araka ny latsoratra navoakana gazety Vahindray. Onona zay. Iazo ny Paris renivohitra Frantsa yaona mivantana amin'ny filoha Emmanuel Macron ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara Andry Rajoelina ny alarobia fa 7 ny volana jona sy ny 7 ny volana jona izao. Ankoatra ireo fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta isan'ny loha FDB antony fionana ny fifampirarahana amin'ny fahafahana mandefa n'ilay miaramila Frantsay teo aloha Philippe François sy Paul Rafanoarana any Frantsa araka ny lahatsoratra an-gazety navoaka ny Africa Intelligence. Izy mirahalahy ireto izay voasaringitra amina raharaha fanonganam-panjakana sy fifofona ny ain'ny filoha ka tanana eny amin'ny fonjany Tsiafa taorian'ny fitsarana azy ireo ny volana Aogositra 2022. Ny Quai d'Orsay izay efa naneho ny fahavonona ny andray ireto eran-tany Frantsay ireto hatramin'ny volana Febroary teo saingy izao mbola miantona izao aloha ny raharaha miandry ny fiaonana eo amin'ny filoha rotonta. Raha ny angom-baovao natao mampisatra ny fifampirarahana eo amin'ny fanjakana rotonta momba ity raharaha ity ny tsy fanekeny ny fanjakana Frantsay ny tolo-kevitra ny fanjakana malagasy. Anatin'izany ny hoe samborin'ny Frantsay Ifanirsoernef sy Marc Randrianis Di Marco ka alefa tia Madagasikara ho takaly ny Philippe François sy Paul Rafanoarana. Tolo-kevitra izay tsy ekeny ny fanjakana Frantsay noho izany tsy ara-dalàna ary tsy nanao fihetsika na fiteny nandika ny lalàna misy any an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ireto teratany malagasy ireto. Miantona araka izany aloha hatreto ny fikasana fifanakalozana ary miandry izay avoaka ny fionana eo amin'ny rotonta io ny mety ho toyiny. Fionana izay tanterana ao anatina toetra ara-politika mafampany eto Madagasikara raha tsy ilaza fa tsy noenty-manana anatanterana ny fifidianana amin'ny volana Desambra izao izay mbola manjavozavo volana vitsy mialoha izany. Ny fanjakana malagasy izay anatina fahaseranana ara-bola tanteraka ka manao ny fomba rehetra andresena lahatra ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika mba hanomezan'izy ireo ny vola anaovany fifidianana filoham-pirenena io. Ny mpamatsy vola izay tsy mbola namaly mazava mandrakandroany ary raha ny fantatra tsy ho tahaka ny nataony tamin'ny taona 2012 no anjara biriko raisin'izy ireo raha isy ny fanohanana. Ny fanjakana raha teo efa nafantatra hatramin'izany fotoana fa tsy maintsy isy ny fifidianana amin'ity taona ity saingy tsy niomana sy nanomana ka mahatonga ny olana ankehitriny. Ho hitantsika eo araka izany ny fivoarana izay fifampirarahana eo amin'ny fanjakana malagasy Frantsay izay fa avandra nandritra ny oratelo no ny ainandroaponina atao amin'ny commune sy ho andrariny distrika Antsirabe faharoa ny alakamisy 5 ny volana melasa teo maro tamin'ny fambolendreo tantsaha no simba vokatr'izay filatsahany avandra nandritra ny ora maro izay. Andry nirina Randria Miarsokolo Antsirabe. Anisan'ny teraka resabe teny anivon'ny tambazotra serasera Facebook ny mahakasika ny zava-niseho tao amin'ny commune Sondrariny, distrika Antsirabe faharoa, Faritry Vakina Karatra. Raha lohara'ny vaovao azo tamin'ireo mponina taty an-toerana dia ny alakamisy 5 ny volana May 2024 lasa teo tokony tamin'ny 2 ora sasany tolakandro no nanomboka ny latsaka ny avandra ka naharitra adiny 3 teo eo ny faharetany. Tsy napozina hoy ireo mponina ny filatsahany ity avandra ity satria dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 70 cm ny ateviny mihoatra amin'ny tany nandritra izay ora telo izay raha ny fanazavana azo. Niakatrakatra ny raona nanomboka teo ny tamin'ny 2 teo va vetivety raona dia tsy napozina mihitsy izany hoe isorana le izy dia ka rehefa tonga ny tamin'ny 1 teo dia nisy mipatrapatraka vavety aloha ny orana
dia rehefa avy eo amin'izay tamin'iray sy fahatelony teo nihitsaka ny orana dia nisy avandra madinidinika ohatran'ny fotsimbary dia tamin'iray sasany teo nanomboka ny evavety ny avandra janona kely izany dia miverina indray dia mievavety ilay avandra dia imbalony janona izy izany dia imbalony tombo hatrany hatrany ny avavetiny dia mifambaliny izy vavety be ny avandra dia rehefa nataony ny moyenne farany izany teo amin'ny 20 cm teo ny toerana sasany ny teny aminay aloha izany eo amin'ny 20 cm eo ny ateviny fa ny tany amin'ny toeran-kafa mety mbola nanatombo an'izay dia any amin'ny toerana iva sy any amin'ny lavaka tany mety nahatratra eo amin'ny 40 cm eo any amin'ny lavaka fa tsy hoe teny atapy-tanety rehetra teny dia misy koa ny toerana avy reny izany tena be avandra be tena matevina be ny avandra dia ohatran'izay zava-niseho fa tsisy lanesy tany fa avandra. Vokan'izay firotsahan'ny avandra taty amin'ny commune Sondrarina izay dia maro ireo fahasimbanana izy toy ny fambolena ireo tantsaha. Efa nisy ny avandra be tahaka izao tamin'ny taona 2024 saingy tao anatiny ora vitsy raha ny fanazavana trano. Tamin'ny 2009 nisy ohatr'izany tany fa tsy ohatr'izany fa avandra teo amin'ny fefakadiny ihany dia nijanona fa tamin'ity indray mandeha ity tena teo amin'ny gadiny telo teo eo izany. Tsy afaka mivoaka ny trano fa dia efa ao an-trano tsy natahotra moa izany ka efa zava-misy alina izy fa dia mijery fotsiny hoe ahoana ary ity ahoana ity fandehany ity dia niandry fotsiny izay ny tsaharany. Fahasimbana aloha dia tena betsaka be dia be ny fahasimbana ny zava-maniry tsy izy jerena tsony potika daholo ny zavatra ny zavatra mamody tsy hay na olona nahoana ny endrinan'iny avandra iny fa ny velany aloha ny hita maso dia tena potika daholo tsy isy tsony ny zava-maitso. Zahako ny alatany asabotsy maraina mbola nisy tsy levina teny amin'ny toerana iva teny fa ny ankapobeny aloha efa levina azo mahariva angamba efa levina taona izany avandra fotsiny no miraraka dia miarakorana indray izy avy eo dia nefa rany orana ngeny nefa rany orana dia avandra madinidinika ohatran'ny fotsimbary nefa rany efa mangatsiaka any na ny maraina na ny hariva fa misy fanala fa ilay izy tsy mbola fanala mandry fa manidina dia mangatsiaka be. Araka izany dia tsapa fa miovaova ny toetrandro amin'izao fotoana izao noho ny fahasimban'ny tontolo iainana anka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina no ahitana avandra be tapoka tahaka izao toy ny taty amin'ny distrika Antsirabe faharoa commune Sondrarina. Tontolon'ny famonjana eto Madagasikara hafainganina ny fametrahana ny komisiona manokana andinika ireo gadra isitraka ny corvée extérieur na ireo karazan-tsazy ivelan'ny fonja manomboka izao nanjakan'ny kolokolo sy ny gabraraka izany hatr'izay ka antony tarika ny fampitsarana azy ho minisitra tompon'andraikitra mandra mpitsangana ity komisiona manokana ity. Taorian'ny fitsaran'ny fahafahan'ireo gadra eny anivon'ny fonjana tamin'ny mora sy ny maro hafa manao ny corvée extérieur araka ny fanapahan-kevitry ny minisitra tompon'andraikitra andro vitsy lasa izay hiroso amin'ny fananganana komisiona andrindra ny momba io ary fijery ireo gadra tokony sitraka azy ny ministera. Tanjona ny amerenana ny fahafahan'ireo gadra misitraka ny corvée extérieur amin'ny laoniny anatin'ny fampitovianjo ireo voafonja. Mila averina ifanojo araka izay voalaza ny lalàna araka ny condition napetraky ny lalàna zany ny hoe tahaky ny ahoana sy tahaky ny ahoana ny olona mahazo amisitraka ary tokony isy commission ara-dalàna mihitsy mandinika tsy raha ray kapasika ny hoe irakoto sy rabe na feny firy-taona ary commission tokony mangarahara satria kosa tsy azo ekena hoe ny fanaovanao asa ivelany no lasa tonga ny olona tsy anatanteraka ny zaziny tsy natao indray zany ilay corvée extérieur ho fomba entin'ny voapanga sasany ialana ny fanatanterana ny zaziny. Isan'ny nahitana taratra ny kolikoly amin'ny endriny maro manirana ireo fonja ny fisafidianan'ireo mpandrarahan'ny fonja ireo gadra misitraka ny corvée extérieur raha iverenana ho an'ny fonjana tamin'ny mora. Maro ny gorakora tamin'ny fampiaran-dalana sy ny fandaminana. Isan'ny tsy voahaja ny didim-panjakana 4 tsipika 8 ny 17 janoary 4 ny 17 janoary 4 mamaritra ny gadra tokony sitraka ny corvée extérieur ny fipetra sy ny tanjona andrasana ka nitarika ny fampitsarana azy. Na izay na tsy izay miantso ny rehetra iara amongotra ny kolikoly eny anivon'ny fonja ny ministra. Mampatsiahany tena ko amin'ny ministra ny fitsarana hoe tsy tokony misy zavatra andoavam-bola zany mihitsy ao amin'ny fonja service public any ao
ka raha misy fitarainana mahakasika an'izany a dia tongava manatona ty amin'ny ministera nareo manao fitarainana fa ninninona ao ministera amin'ny fitsara ao amin'ny fonja dia tsy tokony misy zavatra andoavam-bola na ny ariary azy na manatibary ianao dia tokony tsy misy ninninona raha mangiavana ianao a dia tsy tokony misy mihitsy a eto a dia manentana ny olona rehetra hoe manana havana ao fa tokony tsy misy volalohanao fa asa-panjakana ny ataon'olona rehetra zay voatendry ao satria mpiasa-panjakana izy. Isan'ny voatonona ho tomponantoka amin'ny fitopolo isanjaton'ny endrika kolokolo any amponja ny mpandraran'ny fonja araka ny tatitra nataon'ny CNIDH ny volana janoary ny aingy. Ny volana janoary ny aingy avy amin'ny fanadiadiana tao an-tamora sy tsy afay. Tsy azo ekena ny toy izay hoy ny minisitra Androany, entanina ny rehetra amin'ny fitarainana sy ny fitorohana ary ho entitra ny sazy mifandraika ho an'ny tomponantoka raha voamarina ny momba n'izay fanararotana sy tsy fanajana ny jon'ny voafonja izay. Arak'izay fanadiadinana raha tsika izay dia misy mifandaminana samihafa saingy mijanona ho sehatra azona fitarainana maro ny tontolo ny famonjana eto Madagasikara ankehitriny. Eto indrindra ramatoa Rakoto Samuel Doris izay vady ny manandafy mahery-lanto iresadresaka amintsika mahakasika izay amin'ity ala ity. Manahoana ny fahitanareo ny fampiarana amin'ny fitsipika samihafa mifeny afonja indrindra ny afonjana Tanimora amin'izao fotoan'izao. Mankasitraka indrindra napetrano dia efa miarabantsika ny tokantrano ihany koa manaraka an'izao vaovao an'ny Kolo TV amin'ny arivo izao. Raha nahititsika tamin'ny lahady teo a maro dia maro ireo mpamangy ny avy an'ny voafonja no tsy tafiditra satria mbola tsy manana an'ilay permis izay ezahana forsena moa zany anara-dalàna ny vahoaka izay manana fianakaviana amin'ny gadra. Tiako atongavana amin'izay azavaiko kely aloha ho fantatry ny be sy ny maro. Io permis io a dia raha ohatra hoe prévenu ianao dia ny any amin'ny fitsarana no manome azy izay olona telo isaky ny voafonja no manana fahafahana mangy an'ilay voafonja ao amin'ny parloir. Io olona telo io a dia ireo olona telo ireo ihany a no afaka mamangy an'io voafonja anankiray io. Raha ohatra ianao zany a ka gadra efa condamné dia ny ao amin'ny fonja no manome an'izay permis izay. Izay zavatra izay a miteraka savorovory moa zany. Alahelo ihany koa teo anatrehan'ireo fianakaviana manana voafonja ao satria maro no tsy mahalala an'izay zavatra izay ary maro ihany koa ny fianakaviana ohatra hoe miteraka enina ilay olona voafonja dia ireo telo ireo foana zany a tsy maintsy izay voasoratra ao anatin'io permis io a no mahazo mamangy an'ilay voafonja izay 15 minutes au parloir zany a ny zoan'ny voafonja anankiray. Rehefa natao izay zavatra izay a mandinika ihany moa zany satria misy zavatra tsy mety tonga dia mialatsiny fa tsy mety ilay zavatra misy a. Gadra ao an-Tanimora efa manakaiky ny 5:00. Raha ataontsika zany 15 minutes raha samy tonga rehefa lakamisy sy lahady ihany moa zany fahafahana mamangy ny voafonja. Rehefa atao ny calcul tsy ho vita ao anatin'izay iray andro izay mihitsy ny famangina ny voafonja raha ohatra ny hoe ireo 5:00 ireo ny andeha hamangy samy manana 15 minutes. Ataontsika ny côte a tsy vita ilay izy. Sosokevitra rosonao ahafahana mandrindra n'izay fahafahana mamangy ireo voafonja zay. Sosokevitra rosoko a za aloha miteny hoe aza posena ny voafonja ho frustré. Aza posena ihany koa ny mpandrarahany fonja satria mafy ny zavatra iainan'ireo mpandrarahany fonja ireo. Ny effectifan'ireo tsy ampy a, ny infrastructure amin'ny fanjakana amin'ny resaka voafonja tsy ampy a. Marina logika ilay fanarahan-dalàna fa mba sy flexibilité ihany a par rapport amin'ny zava-misy ny réalité sur terrain mety be ny baiko mandeha hoe manara-dalàna ny fianakaviana mety izay tena mety fa ampanarao mesure d'accompagnement dikan'izay zany a raha ohatra hoe hampiatra an'izay zavatra izay ataovy ohatra hoe 4 andro ao anatin'ny herinandro dia ampitombo ihany koa ny isan'ny pénitent ny agent pénitentiaire dia mba homeo ihany koa izy ireo ny sécurité sahaza satria ny agent pénitentiaire ange no mifanerasera mandavan-taona amin'ireo gadra izay samy manana ny elokany misy mpamaky trano mpamono olona sahala amin'izany ireo no mifanerasera ao nefa ireo any fiarahamonina ihany koa ny vady aman-janana frustration teraka za rehetrarehetra izany a
na ho an'ny gadra na ho an'ny mpiandro fonja be da be ny zavatra mila ovaina ka miantso ny fitondram-panjakana moa zany tena satria ny tena tsy te mbola fitiavana ihany zany ny tenenana anyzany hoe misy zavatra mba misy flexibilité tokony ataonareo raha ohatra hoe tena hanafoana ny kolikoly ny any amin'ny resaka ho anivoan'ny fitsarana ny tokony jerevana satria maro de maro ny MD systématique io ange ny any mandefa an'io ny any amin'ny fiandrasana ny fonja ange miandry gadra ny ataon'ny mpiandro fonja be da be ny zavatra tsy mety ao anatin'izay fanoroana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena sy ny fandrosoana sosikevitra izay ihany koa dia miantso ireo olona hidiny eny amin'ny kanja ny 13 mena ireo amin'ny androny rapitso raha ny fanambarana nataonao moa zany tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ity hetsika ho amin'ny rapitso ity ve toy ny atolona ataony manandafy mahelanto sy raha matodo risy vadiny sa hetsika ho fanavotana ny firenena marina manoloana nireo tranga samy hafa izay tsy mandeha araky ny tokony ho izy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao zavatra mifandray ireo tsy afaka misaraka ny tolona nataon'ny vadiko sy ny zahako dia ho an'ny firenena tena ho an'ny firenena ho an'ny taranaka indrindraindrindra marina misy hetsika rapitso eo amin'ny 13 Mey izay nitsoko olona hoe hitondra sora-baventy ny antony dia tsotra raha manao analizy tsika amin'ny zavatra misy eto amin'ny fiainam-pirenena vahian'ny fifidianana tsika izao raha mpanao politika na olo-tsotra manao analizy manay zavatra izy zavatra hitranga tsy hoatsy na izy fifidianana na tsy izy fifidianana ny antony dia tsotra omeo malalaka ny vahoaka malagasy aneo ny heviny ny zoany aza sakatsakanana ny vahoaka malagasy za tsy maniry satria ny zavatra ahiko hitranga amin'izao faneriterenana ny vahoaka izao atsy hoatsy amin'ny vahoaka efa frustré amin'ny fahantrana amin'ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena dia sanatriany izany isa-pokotany ny olona ny anao hetsika ka andeha tsy maintsy isy fioram-pefy ao anatin'izay zavatra izay amin'izay frustration amin'ny zavatra mety hitranga atsy hoatsy izay dia tsy maintsy andeha ny olona sanatriany izany no mahanitra andeha hanafika amin'ny mpanan-karena eo akaikiny raha ny fiarahamonina misy amin'izao sy ny frustration iainany vahoaka malagasy amin'ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena amin'izao no jerena ka za dia miady avy ireny ny asin'ny 13 Mey avy elaony ny olona aneo ny heviny ankalalahana eo amin'io kianjo io mbola mesure d'anticipation ange zany meko zany tsy hainy tsy anararoatra iretsaka mahakasika ny tohin-draharaha manandafy mahery-lanto taorian'ny fampidirana ponjaza indray moa zany tamin'ny faefatra ny volana janoary 2024 raha tsy diso taoriana ny didy fampisamborana ny taona 2024 ireny raha tsy diso raha matodo risy ho an'ny androany manahoana ny toy an'ity raharaha manandafy mahery-lanto ity ny toyany moa zany abrian'ny fampidirana ponja sy ny famoahana ny didy 4 ans raha natambatra le izy efa taona tranomaizina izy dia nanao appel izay miandry an'izay valin'izay appel izay moa zany dia miandry tsika ankasitrany ianao ramatoa Rakoto Samuel Doris mitondra ny fahitanao ny tontolon'ny famonjana eto Madagasikara sy ny hetsika izay kasaina atao amin'ny andro ny rapitso eny amin'ny kianja ny 17 ny 13 Mey moa zany anovizatsika ny fampahalalam-baovao tsy mandray anjara amin'ny fitsiriana na ny auditin'ireo rejistra ny sy ny lisy-pividianana ny SFKF na ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena izay isan'ny mpanaramaso ny fividianana amin'izao fotoan'izao anton'izany tsy namaliny ny seni hatramin'ny androany ny fifanarahana amin'ny fanaovana ny audit na maro azy ireo lesoka hita amin'ny lisy-pividianana amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana hatrany fity nokolona tsy manana ny projet de contrat anatanterahina ny audit na ny fitsirihana ny registre sy ny lisy-pividianana ny HFKF na ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena izay isan'ny mpanaramaso ny fividianana tapabolana taorinina ny aken'ny seni ny fandraisana anjara ny HFKF amin'izany audit izany tsy mbola namoaka ny fifanarahana ofisialy anatanterahina ny asa niveau miera maleo tena amin'izana ny fividianana dia mailaka fotsiny no voarainay hoe voasafidy ianareo anateraka an'ilay audit an'le fichier électoral dia manaiky izay mamaly hoe eny ary fa taorinan'izay miandry izahay marina fa misy ny fivoriana fa hatreto zany tena mbola tsy misy izay fifanaraha-piarahamiasa zay na le contrat zay na dia voalaza raha hoe voasafidy ao anatiny rehefa tsy misy ny contrat d'audit na fifanarahana mazava ao anatiny dia mipetraka izay hoe tsy mandray anjara ao anatin'le izy
dia alohanay manambara hoe rehefa mandeha ny travaux d'édite any dia tsy amin'ny anarany HFKF zany ilay zavatra zay tanterahana na dia nametraka candidature ary izany. Goavana ny lesoko amin'ireo lisy-pifidianana raha ny fanaraha-maso nataony teo anivon'ny HFKF ho an'ireo faritra misy safito izay nanaovan'izy ireo fitsiriny tsy mifanaraka amin'ny rejistra hiteny anivon'ny fokontany lisy-pifidianana vonjomaika hoy izy ireo. Ary maro amin'ny mpikambana ihany koa izay nidina dia ny anivon'ny fokontany dia tenenina tsotra zao ohatra hoe raha tao amin'ny fokontaninay dia za zao nanao ny tao amin'ny anay dia 2094 ny ao amin'ny liste électorale fa 2876 no ao anatin'ilay registre ao anatin'izany hoe 27% zany tsy tafiditra tao anatiny raha tao amin'ny fokontaninay manokana. Ohatra anankiray dia manana mpikambana zay chef fokontany any Tamatave ka rehefa izy no mpikambana ao anatiny dia le olona izay nanatateraka n'ilay fanaovana n'ilay lisy-pifidianana dia mpianatra avy eo amin'ny université any Barikadiny azonareo. Dia le mpianatra manao le fakana n'ilay lisy-pifidianana reny tsy mahafantatra na ny limitin'ilay fokontany ary azonareo. Dia rehefa mandeha manao an'ilay listre izy dia mifangaro le zavatra ataony ao anatin'ilay izy. Nanomboka any amin'ny agent recenseur izay nampiandraketana ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pifidianana no olana raha ny fanazavana hatrany Rajaivina. Tamin'ny faraka amin'ny 20 ny volana aprily ny seni no nanao ny taratasy fiantsona na ny appel à manifestation d'intérêt ho an'ireo mpisehatra rehetra hanao ny audit. Ho an'ny HFKF manokana ny 17 ny volana May no voasafidy hanatanteraka izany ity mpanara-mason'ny fifidianana ity saingy izao tsy ahitana tsony avy amin'ny seni izao intsony. Mampametra-panontaniana araka izany no tsy amoahany ny voamiera misana ny fifidianana ny fifanarahana amin'ny HFKF izay tokony hanao ny fitsiriny. Tsy nahafen'ny fepetra ve ary inona no tsy ilazana mazava raha izay ny appel à manifestation d'intérêt nataon'ny seni izay efa vitsiro namaly azy nahatonga ny fiemorany daty ahafana mandray anjara izao indray nisy ny namaly saingy tsy hita ny tohiny, ny audit tsy misy, ny fikirakirana ny lisy-pifidianana mitohy hatrany na eo aza ireo tsikera sy lesoka maro samihafa hitany antoko politika sy firaisamonim-pirenena amin'izany. Lafim-baovao hafa tokony ataon'ny fitondrana lara-pamena ny fanamboaran'ireo lalana na izany ny eto andrenivohitra na amin'ireo lalam-pirenena maro samihafa amin'izao fotoan'izao ho ny faneho-kevitra solombavam-bahoaka tamin'ity androan'ity hatreto mijanona ho fampanantenana fotsiny ihany ny filazana fa ny fanjakana no handray an-tanan'ireo lalana simba rehetra eto Antananarivo. Nila Ranevson. Efa fantatra fa andray ny lalaon'ny nosy Madagasikara ny fahatelo amby roapolo Aogositra hatramin'ny faha-enina Septambra telo amby roapolo sy roa arivo ho avy izao, izany hoe afaka telo volana. Lalaon'ny nosy izay haraisina ao anatin'ny lalana ratsy eto Antananarivo sy ireo lalam-pirenena ve, izany no fantaniana mipetraka. Efa amam-bolana maro no anampanantena fa ho raisin'ny fanjakana ny fanamboarana ny lalana simba rehetra eto Antananarivo, saingy tsy mbola hita taratra sy hita soritra ny fanombohan'izany hatramin'izao. Iandry fotoana efa antombotra indray ve vao irodorodo anao izany ny fanjakana. Lalana maro no ho tapaka ary mety hiteraka fitohanan'ny fiara maro izay isy fiatraikany betsaka amin'ny fitadiavana andavanandro raha toa ka irodorotona sy hiaraka atao avokoa ny fanamboarana ireo lalana simba eto Antananarivo. Raha nambaran'ireo solombavam-bahoaka tokony ataon'ny fitondram-panjakana lahara-pahamehana ny fanamboarana ireo lalana simba. Ho maro ihany koa fa ny lalam-pirenena ho tapaka raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana izany. Hita maso dia tsapa tokoa fa manerana Madagasikara manontolo dia maro ny fahasimban-dalana ary raha miresaka manokana ny ao amin'ny lalam-pirenena mampitohy ny fahafito iny dia ny atahorana rehefa kelikely raha mitohy izao dia isy ny fatapahana eo amin'ny lalana. Raha mahalala nefa fa ny lalana dia antoka iray lehibe mety ahafahana mistabilizena mampametraka maro toerana ny vidim-piainana satria eo ny fitaterana ireo vokatra, eo ihany koa fitaterana ireo entana isa-tsokajiny ary eo ihany koa ny famezivezen'ny olona isan'ambaratongany ka manaitra ny fitondram-panjakana hatrany amin'io lalana io satria ny lalana dia toy ny lalan-drà mampifandray ny tanàna rehetra. Tsy mitena hoe ny andrenivohitra fa na ny andrenivohitra io na ny ambanivohitra dia tokony atao lahara-pahamena
ny fanamboarana n'izay lalana izay. Zay ivony tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra fa ny fanjakana no anao ny fanamboarana ireo lalana simba eto Antananarivo renivohitra. Amin'izao fotoana saika mikatso avokoa ny fampandehanan-draharaha ataon'ny fitondram-panjakana ka isan'izany ny fanamboarana ny lalana. Manana anjara andraikitra amin'ny fanamboaran-dalana ihany koa ny eo anivon'ny faritra saingy raha ny hita hatreto toerana tsy mila fanamboaran-dalana no ataon'ny ampitondra fa tsy ireo izay tena mila fanamboarana maika. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sendo vetivety eo anaty doka fohy milina mpamokatra herinaratra ny elaikilany avy tao an-tsiranana eo ihany koa ny antotanisa mahakasika ireo olona no raisina an-tanana teny anivon'ny hopitaly nandritra ny fetiny Pentekosta sy ny alatsinainy ny Pentekosta ampahany amin'ny fanadihadiana izy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety. Dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Andao ilalao fa loka maro no zarainy ampitomboiny vitanao fa mety azahoana alitra amin'ny fiarakodia. Fiarakodia tsotra ny fomba fandraisana anjara manangona étiquette triangle à la vache qui rit enina misy sary personnage Disney samihafa apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana ny adresse ny CIN ary numéro téléphone anao ataova anaty valopy aratero mivatana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590 ny fisarihana dia atao amin'ny alarobia fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna la vache qui rit parce que c'est bon de rire. Ankasitrahana hatrany ny safidinao mbola miara-dalana aminay atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity isan-tarantsika izay tsy nisitraka ny fampiakarana ny tampikarama ny araka ny fampanantenaina izay nataon'ny filohan'ny repoblika azy nanomboka ny volana janoary taona 2023 ireo sefokotany hatramin'ny androany. Ireo sefokotany ivelona Antananarivo izay nisitraka tampikarama farany ny taona 2023 raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany fitianokolona. Fiakarana avy telo eny amin'ny tampikarama no nambaran'ny filoham-pirenena ho an'ireo sefokotany manerana ny nosy araka ny songadina nandritra ny lateny nataony ny 1 Desambra 2022. Ary izay indrindra no natongay ny jery manokana ireo tompona andraikitra any fotony dia ireo sefokotany izany ka ho ampitomboana ho avo telo eny ny tampikarama na ny andeha amin'ny tehan'izy ireo manerana any Madagasikara izay ho tanterahana manomboka ny volana janoary ho avy zao raha toka tsy nisy nijery sy nitsinjo mihitsy mantsy ireo sefokotany ireo hatrizay. 10 volana aty aoriana
tsy nisy nisitraka izany ireo sefokotany araka ny fanadihadiana misedra olana izy ireo indrindra ny ivelana Antananarivo ireo sefokotany izay ny farany taona 2024 no nisitraka tamin'ny karama farana ho ny sefokotany tao Sambainangary distrika Antsirabe faharoa hatramin'izao aloha mbola tsy hita taratra ilay izy fa efa 5 volana lasa zany zay no tenenan'ny filoham-pirenena tamin'iny hoe apakarina avy telo eny ny karama sefokotany raha ny tokony ho izy nanomboka tamin'ny janvier no didy fampiarana tamin'iny satria tamin'izay dia efa nitenen'ny filoham-pirenena hoe manomboka janvier dia efa miatra izy io kanefa dia mbola tsy nandray zay hatramin'izao fa mbola miandry ny tamin'ny karama andraisinay zany zao dia mbola tamin'ny taona 2024 fa mbola tsy nandray ny 2024 zany zay zao teto amin'ny distrikta Antsirabe 2 aloha mbola tsy nisy mihitsy fa ny any ivelany tsy fantatra nefa nisy nandray ohatra hoe ny any Antananarivo na ny any faritra tsy fantatra fa ny teto aminay aloha zany amin'ny faritra Antsirabe 2 mbola tsy tonga mihitsy atreto andrenivohitra tsy mbola nisitraka izay fampiakarana tamin'ny karama izay ihany koa ireo sefokotany raha ny fanadihadiana tsy aivina efa tralina ariary mifanaraka amin'ny sokajin'ny komina ny tamin'ny karaman'ireo sefokotany manerana Madagasikara tokony isitraka tamin'ny karama manodidina ny 2 alina sy iray hetsy ariary araka izany ny sefokotany amin'izany fampiakarana avo telo endy nampanantenaina izay mitombo hatrany araka izany ireo fampanantenaina izay andrasana ny fanatanterahana azy hatramin'ny androany fa mily iray amin'ireo sivy ampiasainy ny tobo-pamokarana herinaratra eny ilay ka ny Antsiranana no mahay kila firehatra omaly tsy mbola fantatra mazava ny antony firehetana hatreto hitombo manoloana izay ny fiatrehan'ny mponina ho Antsiranana ny fahatapahan-jiro tsy mbola misy vahaolana mipetraka mazava hatreto no naroso ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fipoahan'ny milina iray lehibe ao amin'ny tobo-pamokarana herinaratra ny enelek ny Antsiranana omaly fa mbola nanamafy ny tohizan'ny délestage hatrany ny ministra tompon'andraikitra mety isy ihany ny délestage amin'ny période de pointe satria milina maventy mamokatra herinaratra 4 mégawatt eo ny simba dia mazava ho azy zany fa tsy maintsy isy ny délestage mandrapatonga ny fanarenana n'io milina io na le milina fiandry mety mandritry ny herinandro na 10 andro eo zany fa ny toromarika moa nomena mba azahoany amerenana zany mba isitrahany vahoaka ny herinaratra toy ny teo aloha tatoato dia lasa zadratsy ny vahoakan'ny Antsiranana amin'ny fahatapahan-jiro lavareny no antsifisian'ny batery ka nasiany ministra tompon'andraikitra teny ihany koa momba izay anisany natongavanay manokana koa dia hijery ampitoerana miaraka amin'ireo teknisianina ny jirama sy ireo eto an-toerana hijery hoe inona ny antony tena mahatonga ny herinaratra tapaka matetika tatoato teto Antsiranana indrindrandrindra fa tamin'ny atoandro ka rehefa ny fampandinika teo zay zany dia hojerena ny vahaolana satria mety misy ifandraisany amin'ny tobo-pamokarana herinaratra avy amin'ny masoandro le izy izay le tsifisiny batery zany eo zany dia tsy maintsy jerena ny vahaolana teknika mba tonga ny tsy fahatapahana ny herinaratra izay tsapa fa mahasoenan'ireo mpanjifa amin'ny andro atoandro izy zany raha ny zava-misy omaly nanomboko tamin'ny fitoro alina nandritra ny fipoahana dia hita fa ny fanometanana hatrany ireo mpamonjy voina aty an-toerana dia ny ao amin'ny Adema ny commune urbaine de Gosarez ankoatra ny tato amin'ny Enelek ka nahafahana ny fey ny firehetany afo ny fahasaroatana amin'ny afo ohatran'ny tony zegny tima agnisan'ny point stratégique tsy kilakila zay raha monogna afo ny afaka mononay fa mila zay produit mifagnaraka amin'ilay izy fa indrindrandrindra ny rano zegny tsy afaka ampiasaina direct amin'io fa ny poudre ny COD na koa ny mousse zegny ny fampiasa amin'io ka mbola ny poudre sy ny COD man ampiasaintsika teo fa efa maîtriser ny hafa dia miandry foa tsika hoe manao surveillance kely sao fo misy réinflammation dia eo ny mahita izy hoe ampiasa mousse atsika sa mbola mety maty amin'ny poudre fa nagnatevigny ny matériel ny enilaka ato atsika amin'ny poudre sy ny COD mba imaîtrisegna tsara zegny le hafa tsy hisy le réinflammation fa mbola magnatin'ny surveillance atsika amin'izao
Fa niarany sakana teo amin'ny mpanatanterana ny asa ny mpanao gazety ny Kolo TV sy haino vakijery Vaovao tany Antsiranana ny maraina teo mampametra-panontaniana hoy izy ireo ny fahalalan'ny asa fanaovan gazety eto amintsika amin'izao fotoana izao sy ny zo fototra amin'izay fahazona sy manaparitaka vaovao izay Kolo Antsiranana. Tsy voaja na iniana ailika ny mpanao gazety sasany raha nitranga nisy teto amin'ny Enelek ny maraina teo no resahana ny mpanao gazety ny TVM anankiroa sy ny TV Plus no nahazo nanao ny asany ankalalana fa ny mpanao gazety ny Kolo TV sy ny radio télévision Jupiter Antsiranana dia nosakana ny taleny filaminam-bahoaka tsy nahazo niditra araka ny beko azony araka ny nambarany ka nanontonyanay ny ministre ny Angovo izay nitarika ny délégation ka izao ny valiteniny. Nataony mazava tsisy baiko misy teo tsisy toromarika nomena hoe azo omena sary sy vidéo mpanao gazety rehetra mizaniza ho an'izay zavatra nalaina sary tao ngamba ny ireo mpanao gazety niditra tao afaka mitenanareo fa tsisy toromarika nomena amin'izany na kely aza na tsiaro tegna ho noverezinjo ny mpanao gazety ny radio télévision Jupiter Dano Tombo Feno izay niarany fanakanana ihany koa. Za mahita fa tsy fagnajana zo zay tsy fampidirana mpanao gazety tao zay ary mety mieritreritra tsika fa mety misy ambadika ankoatrany naben'ny mpanao gazety sasany tsy nampidiriny tao. Mampametra-panontaniana ny mpagnara-baovao fa izy ary no tokony hanaja ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary iza no malagasy mahazo misitraka ankalalana ny vaovao izay misy eto amintsika sa misy olona na tompon'andraikitra ambony no ny lalam-panorenana ka manala zo fototra amin'ny maha-olombelogna tahaka ny nataony ity tompon'andraikitra ambony ny mpitandro filamenana aty agnaty faritra Diana ity tamin'ny mpanao gazety taty antoerana na koa efa io aza ny endriky ny fahalalany asa fanaova gazety misy eto amintsika. Mbola zay zany ny zava-misy mahakasika ny fahafahan'ny mpanao gazety mitrandraka vaovao ary fahafahan'ny olo-pirenena misitraka an'izay vaovao maro-potitra izay raha ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ho amin'ny androany no asiteny. Fa mihatsara ny fandraisana an-tanany ireo manana fahasembanana eto Madagasikara raha ny tontolo ny asa sy ny fampananana asa no resahana ho ny minisitra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Maro ny mpiara-miombonantoka ny fanohana tamin'izay ka nazony izao vokatra izao Gaeton Andriatsilavo. Noho ireo adisisika sy fanentanana natao etsy sy roa ahafahana manampy ireo olona manana fahasembanana, mihatsara ny vokatra azy eo amin'ny sehatry ny fampiofanana sy ny fampananana asa, hoy ny minisitra tompon'andraikitra androany. Isan'izany ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera sy ny CNFPPSH eny Ampandrianomby. Fantatratsika fa be deaibe ny olona vehivavy zany na tanora zany misy fahasembanana nefa nireny tsy misy mikarakara. Misy ihany moa zany ny association fa ao aminay misy an'izay centre de formation professionnelle ho an'ny des personnes en situation de handicap zay hitatsika ry Ampandrianomby. Izy io dia efa misy fiaraha-miasa izay nataon'ny ministera miaraka amin'ny handicap international vao nanao sonia fiaraha-miasa zay vao ray volana lasa teo no hanampiana an'ireo tanora vahoaka vehivavy izay tsy manana asa nefa manana fahasembanana. Tsy azo apetraka reny amin'ny sisiny fa tokony atao izay hanampiana an'ireo reny. Na izany mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao indrindra amin'ny fampananana asa ireo navita fiofanana raha ny fanazavana hatrany. Ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa izay isany nanao ny tatitra teo anoloan'ny solombavambahoaka teny Tsimbazaza ny maraina teo. Tsy aivina hatrany tatitry ny asa vita ny ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta no atao. Tsy misy fametraha-panontaniana na fanamariana avy amin'ny solombavambahoaka. Mbola isy raha ny fanazavana ny fandaharam-potoana hafa ahafahan'ny solombavambahoaka mametraka fanontaniana arahambaliny ao anatin'ity fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany ny anteny mera ity. Androany ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa, ny ministry ny ponina sy ny fiainana ara-tsosialy, ny ministry ny fitsarana, ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina, ny fambolena sy ny fiompiana, ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, ny ministra lefitra misana ny fiompiana no nanao ny tatitra teny Tsimbazaza. Tatitra izay toa tsy mahaliana akory ireo solombavambahoaka raha anisan'ireo tonga nanatrika izany no jerena. Ny maraina teo tsy ampiroapolo ireo solombavambahoaka tonga nanatrika izany. Lafomba vao hafa maro ireo lalàna mifeny fanondrenina foto-dravitra asa tsy voaja eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, indrindra ny eto Antananarivo ka isan'ny mitarika ny fikorotanana ankehitriny ho ny ordre des architectes malagasy isan'ny lehibe indrindra ao anatin'izay
ny tsy maintsy antsona architecte amina fandrenana mihoatra ny 50 amin'zato metatra toradroa saingy samy tsy manaja izany na ny fanjakana na ireo olom-pirenena raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny. Onona zay tondra-drano isaky ny fotoam-pahavaratra ainana fohy vokatry ny firodanany trano isan'ny voka-dratsy ny fanorenana tsy manara-dalàna sy tsy manaraka ny fenitry ny fanorenana hita eto Antananarivo saika isan-taona. Misy ny lalàna manan-kery mifehy ny fanorenana raha tsy ilaza fa tsy ny didy 320 ny 520 ny volana aprily taona 320 saingy tsy misy ny fampiarana mandrakandroany. Ny lalàna dia miteny ny hoe manomboka ny 150 mètres carrés dia tsy maintsy maka architecte mpikambana ao amin'ny holavitra ny architecte malagasy. Ny fanjakana na tsy miankina amin'ny famolavolana sy fanorenana tetikasa mpanjakana na tetikasa privé. Raha eto an-drenivohitra aloha dia tsy voahaja io lalàna io, izany hoe tetikasa izay tiany fanjakana aorina dia tokony miantso ny architecte mpikambana ao amin'anatin'ny holavitra. Tokony rehefa misy tetikasa mpanjakana dia tokony manao concours d'architecte, ny concours d'architecture ny fanjakana. Ny toe-javatra hita amin'izao fotoana izao dia ao manodidina ny 500 ny trano mahery ny 150 mètres carrés no misy architecte namolavola sy nanorina ny tetikasa. Maro ny tsy mahafantatra io lalàna io, ao ihany koa ireo minitsy malalaka manorina avy hatrany mahatonga ireo fotodrafitrasa tsy maharitra. Manoloan'izay indrindra no antom-piasiany ny holavitra raha ny fanazavana ary ara-iasa akaiky amin'ireo rafim-panjakana manara-maso sy manome fahazahon-dalàna anorina mba tsy hisy intsony ny fandikan-dalàna sy ananana fotodrafitrasa manaja ny fenitra an-tanan-dehibe. Tsy ivona tamin'ny fotoan'ny fanjanahantany no efa nisy architecte vahiny niasa teto Madagasikara ary saika mbola mijoro sy miasa mandrakandroany ny fotodrafitrasa naorina izy ireny. Ny taona 770 no rava ny direction de l'architecture et de l'urbanisme ka nanomboka nivoana tsikelikely ny sasany tamin'ireo fotodrafitrasa naorina teto Madagasikara. Teo anelanelan'ny taona 770 Université Antananarivo no isan'ny niasa nataon'ny architecte malagasy vahiny farany ny alohany naharava io fitaliavana miankina amin'ny fanjakana io. 17 taona taorian'ny naharava azy no tafajory ny holavitry ny architecte malagasy. 10 ireo architecte tamin'izany ary 17 izy ireo ankehitriny. Ny fotodrafitrasa nandraisan'ireo mpahay mari-trano anjara izay maro no mbola hita sy miasa hatramin'izao. Nanodritra ny fanjanahantany dia betsaka ny asan'ny architecte misy izay mbola hitantsika amin'izao fotoana izao, ohatra ny avenue Falière, izany hoe androany io zany avenue de l'indépendance no fiantsoantsika azy, ny karan'ny lalamby Soarano any Analakely, ohatra koa ny résidence de France izay ny palais d'Amboditsiroatra amin'izao fotoana izao dia mbola hitantsika eo. Voalohany indrindra aloha eto Antananarivo no tena hitako azy satria ponina eto Antananarivo dia ny trano voaorina tsy misy architecte dia amin'ny ankapobeny tsy manaraka ny atao hoe alignement. Vokatr'izay dia tsy mirindra ilay tanàna, tsy manana trottoir intsony ny mpandeha tongotra. Raha ohatra zany raha tiana hoe alebiazina ny lalana dia sarotra ao amin'ny fanjakana nanao an'izay satria mila arodana indray zany ireo trano izay tsy manaraka alignement ireo. Any Europe, architecte iray ho ana olona 1000. Eto amin'ny kontinanta afrikana iray ho ana olona 700 sy iray alina. Ary ho any Madagasikara, architecte iray ho an'olona 7 alina sy 3 hetsy. Vitsy ny isan'ny architecte ka misy ireo misandoka manoloana izay tsy fampiny ny isa izay raha ny fanazavana. Tranga izay voararan'ny lalàna ary isany ametrahan'ny holavitra paikady manokana ny amongorana azy. Ho an'ireo architecte vahiny miasa sy maniry asa eto Madagasikara, tsy maintsy miara-miasa amin'ny architecte malagasy iray na ihany koa mifampiraharaha sy miresaka amin'ny holavitra raha ny fanazavana. Vina hoy ny filohan'ny holavitry ny mpahay mari-trano malagasy ny anokatra école d'architecture eto Madagasikara ka tsy ho voatery ho any ampitan-dranomasina no andrato fahalalana ireo mpianatra malagasy maniry ho lasa architecte.
fa ho tanterana mitolany aro ny valo sy fahasivy ny volana jona ho avy zao ny semaine de la pharmacie eto Madagasikara ho an'ny taona 3 etsika izay natao anapina ny aponina sy ho fampafantarana bebe kokoa azy ireo ny tokony atao hisoroana mialoha ireo aretina mety hitranga indrindra ny aretin'ny fahaseporana sy ny drépanocytose pahazo ny tapany atsimonosindao rahantsika ny fanampanazavana. Nakony zavatra mampiavaka ny faritra Amosa amin'ny lafin'ny fahasalamana. Ao koa ny famelamelahana momba ny fizarana fanafody amin'ny alalan'ny baolina izay natao miaraka amin'ny ministerin'ny fahasalamana dia misy koa ao famelamelahana sy standa ataon'ireo laboratoire rehetrarehetra miara-miasa aminay sy fihaonana sy fitiliana momba ny diabeta, covid na izay olona te anatona dokotera izay atao maimaim-poana miaraka amin'ny ministerin'ny fahasalamana. Avy an'tolany aro dia hiazo any mananjarintsika fa lafim-baovao hafa mitony ezaka fanomezana kopia sy karapanondro faobe maimaim-poana ho an'ny aponina ao amin'ny commune ambony vohitra Mananjary. Araka ny fanambona ataon'ny ben'ny tanàna tamin'ny vahoaka nanomboka tamin'ity androan'ity zany ary aritra 2 andro ka avy hatrany dia ampidirina ao anaty lisy-pividianana ireo nahazo karapanondro hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny distrika. Fanampanazavana. Sisy zavatra andoavam-bola eto. Maimaim-poagna ny fanaovana sary. Maimaim-poagna ny fakatsika kopia ato rehefa aveo ho an'izay ny karakara kopia. Maimaim-poagna ny fanaovantsika karapanondro. Ary mbola maimaim-poagna ihany koa ny fampidirana atsika ao amin'ny lisy fividianana na ny lisy seni ao amin'ny seni amin'ireo amin'ny alalan'ny CEC na ny avy agny amin'ny commune Marofody zay na ny eto amin'ny commune Mananjary tapin-tanàna. Marigny eto fa ny andro anankiroa zay natokana ho an'ny Mananjary dia nangataka ny ben'ny tanànan'ny Marofody fa hitambatra eto. Donc miaraka eto zegny ny commune urbaine Mananjary sy ny commune Marofody. Isan'ny fanontaniana mbola iandrasam-baliny momba ity jugement supplétif ity ny hoe firy ny isan'ireo olona ny sitraka ny kopia sy ny karapanondro faobe manerina nosy amin'izao fotoan'izao sy ny isan'ireo izay tafiditra ao anatin'ny lisy-pividianana. Efa nandefa fangatahana izany ireo vondrony antoko politika saingy tsy nisy valiny avy amin'ny ministera ny atany sy ny fitsinja ara-pahefana hatramin'ny androany. Fa koa ny fiatrehana ny fetin'ny Pentecosta sy ny alatsinainy ny Pentecosta kosa indray dia niakatra ny tan'ireo olona nandalo teny anivony sy Sugiera nandritra ny fankalazana izay fetin'ny Pentecosta sy ny alatsinainy ny Pentecosta izay raha oharina tamin'ny taona 2020 raha vokatry ny tsy fitandremana ny akamarony raha ny tatitra voaray Daniela Mino Arso. Misy 7 nandalo teny amin'ny sampana famelomana aina na ny réanimation any amin'ny CHUGRA ny aladiny Pentecote teo ka 5 tamin'ireo nahiditra hôpitaly Vonjimaika. Misy 10 zany ny alatsinainy Pentecote ka ny ray kosa ny tsy maintsy nahiditra hôpitaly raha ny antotanisana avoaka ny tompon'andraikitra. Antotanisa izay natana fiakarany raha oharina tamin'ny taondasa raha ny tatitra voaray. Zapasalamana teto aminay no niakatra ke satria 700 tamin'ny herintaona 770 ny hôpitaly somary niena satria tato 320 tamin'ny herintaona 730 ny maty nitovy zao ny isan'ny namoneny 4 tamin'ny paska zao tamin'ny ty 750 ny zapasalamana tamin'ny Pentecote ty 700 zany hoe niakatra kely noho ny tamin'ny paska ny hôpitaly iray nelanelany zay ny fahasamihafany tamin'ny paska. Araka io tatitra io hatrany lehilahy misy 7 nahiditra famelomanaina vokatry ny alcool ny alahady ny Pentecote teo hatrany. Ny ampy lehilahy ray sy vehivavy ray io ny alatsinainy Pentecote. Lehilahy ray sy vehivavy ray nahiditra famelomanaina ny alahady no ny andrana amony tena ary ny ampy lehilahy ray sy vehivavy roy zany ny alatsinainy ny Pentecote. Mitotaly 770 ireo nandalo teny amin'ny CHUGRA ny alahady raha toka misa 730 izany ny omaly alatsinainy Pentecote. Raha ny tatitra voaray hatrany 720 tamin'ireo olona 700 ireo nahiditra hôpitaly tamin'ity taona ity raha toka 730 tamin'ireo 770 ny taona 2020 no nahiditra hôpitaly.
misa efatra ny namoiny ainy ny alahady sy ny alatsinainy pantekôty tamin'ity taona 2024 ity. Mitotaly 50 akila ny ireo naratra noho ny tsy fitandremana nandalo teny amin'ny hôpitaly tamin'ity taona 2024 ity, raha toka miisa 7 zany tamin'ny taona lasa. Miisa 5 ireo naratra noho ny loza mpifamoivoizana, raha toka 7 zany ny taona 2024. Lafo ny fanatanjahantena androany no nampafantatra ny tetiandro makasika ny fividianana ao anatin'ny efatona manaraka ny teo anivony FMF na ny federasiona na malagasy ny taranja baolina kitra izy ireo izay anomana ny fividianana eo anivony seksiona. Ny filohan'ny seksiona orian'izay no hifidy ny filohan'ny ligy ary reto farandray no hifidy ny filohan'ny federasiona sy ny mpiara-miasa aminy fa 7 ny volana oktobra ho avy izao. Ny voalohany sy ny faharoa ny volana jolay ho avy izao no iroso amin'ny fifidianana filohan'ny seksiona ireo klub ara-dalàna. Ny filohan'ny seksiona orian'io no hifidy ny filohan'ny ligy ny 12 aogosta ary farany ny fifidianana filohan'ny federasiona ny 14 oktobra 2024 araka ny tetiandro navoaka ny komity misahana ny fifidianana eo anivon'ny federasiona androany. Mialohan'ny idirana ao anatin'ny fifidianana manomboka rapitso ny fandraisana ny toto-taratasy ny ireo ilatsaka ho fidiana. Aorinan'ny fifidianana nalany anay ao anatin'ny mpikambana ao anatin'ny commission de recours sy ny commission électorale tamin'ny volana mars 2023 dia ny vorony araka tamin'ny FIFA izahay taorinan'ny fifidianana anay. Dia niaraka tamin'ny FIFA dia hoe anjaranay ny mamaritra ny calendrier. Zany hoe ny calendrier io zany dia ny fetrandro isin'ny fifidianana eo anivon'ny section raiky amby zato, eo anivon'ny ligy 20 ary eo anivon'ny mpikambana ao anatin'ny comité exécutif misy raiky amby folo. Zay zany ny antony anaovanay an'izao point de presse zao, mampahafantatra fa misokatra tsy hoela zany ny fifidianana eo anivon'ny fédération malagasy ny foty, eny anivon'ny section eny anivon'ny ligue ary eo anivon'ny comité exécutif. Tontolo sandroany ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ireo vomiera isahana ny fifidianana eo anivon'ny FMF na ny fédération malagasy de football izay ahitana ny commission de recours sy ny commission électorale. Ao anatin'izay tontolo ny fanatanjahantena taranja baolina kitra izay hatrany dia voatendro mpanazatra ny barean'i Madagasikara Irakotondrabe Romuald Félix anay coach Roro araka ny fanambarana navoaka ny teo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra ny ariva teo izy zany no hitarika ny barean'i Madagasikara mandritra ireo lalao roa farany amin'ny fifanitsanana ho an'ny kanina Côte d'Ivoire ho an'ny taona 2024 any velany. Ny antso ireo ponina natanteraka fihetsiketsehany Ousmane Sonko izay nilaza fa tao amin'ny tambazotra tsera sosialiny fanalaina kely ny tifarany noho ny faneho-kevitra ataony momba ny fanoherana ny antoerana. Torabato fandorana kodiarana itsiro ary bomba mandatsa-dranomaso no hita teo amin'ireo arabe marobe tao Dakar androany. Naharitra ora maro ny fifandona teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo tanora izay manohana ny Ousmane Sonko. Nivoaka tamin'ny fanginany tao anatin'ny tambazotra tserasera mantsy ilay mpanohitra senegalais Ousmane Sonko ary tamin'izany no namoaka fanambarana ny teniny fa nilaza fa nalain'ny mpitandro filaminana ankeriny izy ary ny antso ireo mpiray-tanindrazana aminy mba hijoro ho olona iray. Io antsogoavana io no natonga ireo tanora ho sahany hijoro ho nidina andalambe mitaky ny amoahana azy. Nifandona tamin'ny polisy ireo tanora senegalais tao amin'ny manodidina ny renivohitry Senegal akaiky ny tranony Ousmane Sonko. Nangina nandritra ny roa taona teo amin'ilay fitondrana ilay mpifanandrana hatramin'ny tondrany zandary ankeriny tao an-drenivohitra izy ity ka niteraka ny ayany besiny maro sy ny atezerany ireo mpomba azy. Araka ny fantatratrany efa nanambara ny Ousmane Sonko fa ho isan'ireo kandida filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ho avy izao ity ary nanomboka tamin'io fanambarana izay nataon'io no nisy ny fandrahonana azy ary izao nahatonga ny fakanankeriny izao indray. Arasy naraka izany no mety ho toy ny raharaha eo amin'ny fifandonana ao Senegal ity. Izany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity ankasitrana ny safidinao tsy nisaraka tamin'ny fitalavitra kolo tao anatin'izay 7 minitra nitondrana ny fampalalam-baovao zay mandrapitafa ho amin'ny rapitondray ary tompoko lasy tompoko vavelo matompoko.
INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.